amin'ny fanarana an'ity fandaharana Doria ity. Doria moa anarana andramina hanondroana amin'ny fandaharana fotsiny fa maro ny heviny fa eto ny Doria dia le hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fa fahendrena no izahana ifampizarana. Isaorantsika Andriamanitra nanome tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka n'ilay teny filamatra manao hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara, atomboy, ahoreno, atsarao, aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika koa ny onjam-peony amin'ny 3 FM ahafahantsika misitraka n'ity fandaharana ity. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakiran'ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny atokantranontsika tsirairay avy any dia namananjaka mavita azy. Manolotra anareo amin'ny fandaharana kosa dia havanareo Imanovojery. Tsy hovatsika amin'ny fomba amin'ny fandaharana, ialohavantsika amin'ilay zanam-pandaharana hoe teny mahay valeroa. Teny mahay valeroa koa moa misy teny fanefany. Anareo ampondronomby malandy io anareo mpiaino sy mpandefa SMS io zany. Maramby tsy miranga tany ny teran'ity zanam-pandaharana ty ambarao ny hitanareo. Zay matory vokony ndao tsika ampionjo fa zaka tao tsy agnara. Maro ny SMS voaray. Samihafa amin'ny fomba entinareo manoratra fa ny ainga fototra ny dia mifankasitrahana an'ilay fandaharana. Misy ihany koa ny sosikevitra fa reny sosikevitra reny ihany angamba no singaniko, avahako amin'ny maro amin'izay nandefa azy zany. Tomboka antsika Richard zay ao Bekobay, Claudia Morafeno, Erika Tsitampiky, Zefa Andranofasika, Makoa Amboromalandy, hafa koa anarany io. Zakaria Marovoay, Solofa Tanymasaja, Hery Manjarosoa, Bary Tsararano Nosikely, Maefa Amborovi, Mbola Mahavoky, Zerina Makia, Abdou Fiofio, Marcely Ambovondramanesy, Mamy Ambalavato, Zozo Mabibikely, Zara Morafeno, Angeline Manga, Felana Manga, Tsiry Manjarosoa, Rivo Amparilavan-Katsepy, Rivo Amparilavan-Katsepy nanao hoe mba ataovy lavalava ma fandaharana. Amin'ny teny mbola io aloha ny fotoana azontsika messieurs Rivo fa dia izana ny ampalavalava azy raha ohatra ka manana fotoana tsika. Ivety Asima, Malandiabo, Marambitsy. Reo no voaray SMS ary nizahako ny tononona mba ho fanehoako fankasitrahana ihany koa ho anareo izay nandefa an'ilay SMS. Makasitraka anareo satria hery lehibe ho anay koa le SMS alefanareo reny. Ny larana ifampietsotsika dia 032 44 759 83. Io moa zany tsy miovy. Fa raha ohatra misy tellement ianao dia 034 84 759 82, 032 44 759 83, 034 84 759 82. Fandaharantsika moa zany tsy ovana mba hitoetra amintsika ilay loha hevitra arosontsika eto dia izahantsika ny mamerina azy. Aorinan'izay dia mitondra loha hevitra vaovao koa tsika zany fa mbola tsindriko foana, tsindriko fa tsy olona no resako fa hevitra no arosoko ka aoka nareo tsy ho tezitra. Tianana ny tsara matoa mitondra n'le ny loha hevitra reny fa tsy hoe tehiteny olona ohatran'izay le loha hevitra farany teo. Misy fomba fitenin'ny Taolo Endro manao hoe zay avo no halan-drivotra, inoko fa ianao tsy rivotra, izay tsy tiana no matevikendrika, ianao feno fanajana aza manao an'izany. Zay alan'olona no be molotra, valio tsara foana ny ratsy amin'izay ataon'olona zany. Fa fomba fitenin'ny Taolo moa zany io entina hanovana an'izay rehetra tsy mety. Fantatrao ve fa ny tsy manao ihany ny be vava ary be fanakanana amin'ity fiainana ty. Manao fomba naloka zany fa aza manao an'izany fa tsy tsara. Ny aloka tsy mihetsika raha tsy mihetsika ilay niteraka an'ilay aloka. Zay ny tena feny zany. Fa aza manao an'izany fa tsy tsara. Fantatrao ve fa
ny tsy mahavita nininina ihany no manaratsy ny hafa amin'ity fiainana ity. Tonga amin'ilay fiteny manao hoe mbola atodiny aza efa mikikika, indrindra izy fa fohy. Fitenin'ny Taolo zany. Dikan'izany tsy tsara manao zavatra ohatran'izany. Fantatrao ve fa ny tsy mandroso ihany tsy mazaka amin'ny fandrosoan'ny namany amin'ity fiainana ity. Rehefa izy zany tsy mandroso ka anao mandroso, anao fa tsy tiany edy zay. Ka raha anao mipetraka amin'ilay mpakahala amin'ny mandroso zay, manomboko anao maheno ny ihany ity, ialao. Aleo makatahaka ny tsara zay nataony, zay ny tsara indrindra. Tiako milaza aminareo fa arakaraka ny ady atao amin'ny fiainana no azahoanao fandresena amin'ny fiainana. Ady teneniko hoe tsy kabariky ondry, ady-piainana, ady amin'ny fiainana. Nefany indrisy fa maro ny resy tsy miady amin'ity fiainana ity. Ny sasany tonga de resy tsy miady eo. Tonga amin'ilay fomba fiteny hoe jamba misikidy zany, mahita masoandro ho an'olona fa tsy mahita ho an'ny tenany. Zany hoe raha ny olo zany ro manao raha iny izy mahita, fa raha ninazy tsy hitany nenty. Aza diny fa zay mandroso isan'andro, zany no tena manana fahatsaram-piainana. Fa raha anao zany tsy mandroso isan'andro, dikan'izany anao miembotra isan'andro. Manomboka zao zany zay vitanao de ataovy. Ata fampiriman-trano tony de efa mitarika fandrosoana. Famafanao tokotaninao de efa mitarika fandrosoana zany. Zany zany ny fanatanana tianay atao hoe anao mila mibozy, anao mila manao raha. Mba fantatrao ve fa ny fahanginana ny tena mahery vaika amin'ny olombelona. Rehefa misy hevitra tsy mitovy edikevitra reny amin'ny fiainana, mahery lavitra noho ny anao mamoakamoaka teny tsy voahevitra ho an'ny namanao. Aza diny fa raha anao mamoaka teny tsy voahevitra amin'ny namanao, anao namoaka azy iny mety indre-pandeha, fa izy mahatsiaro azy mety ela be. Mba tsy tenenako hoe mandrakizay mihitsy. Ataony adiniko mbako izy mivola taminakay karaty iny. Io tsy adinako. Nefa ny anao namoaka azy iny indre-pandeha, fa mandrakizay ny fahatsiarovany namanao azy. Ka ny tena tsara, aleo mameno ny ao an-doha vao mandany ny ao am-bava. Fa ny akamaroantsika ne mandany ny ao am-bava na tsisy ara ny ao an-doha. Aleo vitsy namana fa be fiaraha-miasa amin'ny hafa. Zay ny tena zava-dehibe. Zany hoe ny asa no atao namana, fa tsy ny namanamana fotsiny am'izao. Ny asa tsy mba manary mako. Ny asa tsy mba mahakepakibo zany. Ny asa no mampanjary amin'ny fiainana. Fa maro amintsika mirafy amin'ny asa, mirafy nety, tsy mifampiteny, tsy mifankahazo, tsy mifampijery. Very. Fantatrao ve fa rehefa verimberinao isan'andro ao am-bavanao ao ny zavatra anankiray, de mety hamotika na hanorina anatsaranao. Satria ny teny fahefana mandaitra amin'izay rehetra ampiasaina azy zany izy io. Ratsy ampiasainao azy, ratsy vokany. Tsara ampiasainao azy, tsara vokany. Zany ny tsahivantsika ny hoe rehefa manabe, mitaiza zaza, mba teny tsara no ampiasaina. Rehefa amin'ny ankohonana, amin'ny fianakaviana, amin'ny fokon'olona, amin'ny firenena, miezah mamoaka teny tsara mba ho tsara ny zavatra andrasana aminy. Fa ny amintsika tsaiko tsy manjary maty ty. Aza manao an'izany, tsy manjary tokoa anie, ary ho faty tokoa. Ny tsodrano io andro voatokana anao manao azy. Ny teny tsy fanao ianao amin'ny taranaka ataonao isan'andro. Mety zany aby anie mahatonga antsika tsy mahita mangirana amin'ity fiainana ty. Maro olona tafamon'olona, maro olona mangalatra, maro olona manapotika fiainany namana. Ohatrohatran'izay zany ny resantsika farany teto. Fantatrao ve fa rehefa manaiky fiovananao amin'ny fiainanao, vao afaka androso zany. Raha te androso zany ianao de mila manaiky fiovana. Fa tsy misy zavatra tonga ho azy zany amin'ny fiainana. Fa rehefa anao mba
manam-pitiavana amin'ny namanao miteny bako tandre milaolo fa tsy mety raha zay alao io mananao sananakay ny anao tovo rangoela jiaby zay io ndro nanaovako azy kiniany anao mababako sa mamako de olo iny mety tsy teny anao fa izy mety malahelo boko izy miala amin'ny fahatanorana mbola mety izy io fa rehefa tonga atoezana ayo fiainana tsy mitokiky aminao nety lerany anao tsy nitokiky taminanazy amitsika miaina io misy matoe mpangataka misy matoe mpanome fieveranay azy de le lalana nombana no nampiovana na hanavaka andreo olona reo misy olona feheziny akamona de mifahatra amin'ny vintana sy ny anjara tsy marina tsy mety za tsy miteny hoe tsy vintana sy ny anjara zany misy fa olona kamo no tena mpakafian'io vintana sy ny anjara io amin'ny fiainana aza mba mitady zavatra impossible zany fantaro ny fidiram-bolanao aloha amin'ny alalan'izay no ametrahanao ny fanirinao amin'ny fiainana fa ny akamory maro ne mahafantatra amin'ny fidiram-bolany fa amin'ny alalan'ny manodidina azy no ametrahan'ny faniriny any izy ndro mametra kabaka andreo fulany eo lao sosy tosanalo ba tsara lao kabaka andreo posinazy mety am'izany fa posinao mety tsy mety am'izany donc zany raha tsy mifanaraka amin'ny vola miditra aminao de ampiasao le mety aminao resitsika tam'izay moa resaka hoe tosika fameny mazengama karapapaka io kamane io sady maro ndro mora fa ny anazy matoa sosina karaha mety karaha zay no vola miditra aminazy ro miboaka bako lalo ambajaji to satria zay ny any aposiny zany ny vola miditra aminy fa raha anao tsisy ampiasao linina 11 reo misiky lamba masiaka de ranoboka reny boka anao maheno ranomanitra andesindreo lalo anao matololo ninty koa tsy mbo mety aminanao ataovy le mety aminao fa raha jiaby tsy tongatonga ho azy fa misy ezaka fa raha ohatra ka ny manodidina anao no ametrahanao mifanirina fa tsy ny fahafantaranao ny vola miditra posinao zay ne mahatonga an'le manao zaka fahatany manao ny tsy mety rehefa aveo reo miboaka amin'ny tomobily rehefa anao tsisy tomobily anao vanga bisikilety zay le ataony dolo hoe masotsokona masombolavo samy mampiratra an'izay ananany fa tsy hoe le ananan'olo arindro tsy mety misy teny zay koa tsara averiko aminareo hoe tsy namanao ny fanananao fa ny tsara vitanao omaly zany hoe raha navita zaka anankiray tsara anao omaly zay moa ny tena filamatra amin'ny fiainana ny omaly resy ny androany resy ny ampitso resy ny afaka pitso mandroso anao zay tiako milaza aminareo fa ny fotoana no manova zavatra sy manasitrana zavatra araka n'ilay fomba fiteny manao hoe vavaka no manova zavatra fisainana no manova fiainana amin'ny fiainana rehefa tonga tsainao ny zavatra anankiray de tonga de ataovy fa tsy hoe aleo aloha zao ezaka aleo aloha akabana azadiny fa fotoana mandeha io tsy miambina anao ary rehefa tonga amin'ny fotoana point de non retour zay anao joy raha jiaby fa tsy mety mamaly manambara zany fa misy fotoana efa lany raha ohatra ka nitombo anankiray indray ny taona nahaterahanao nefa inanao amin'ny variana amin'ny faly fa dio ny manao zavatra tsy ampiheverana amin'ny fiainana ka tonga amin'ilay fomba fitenin'ny taolo manao hoe kary miome vorondolony ka ny mandady indray no meny manidina zany hoe samy ratsy anie zany fa de hoe izy mandady indray no meny manidina maro zany amin'ny fiainantsika any misy fomba fiteny hoe feno tsy mikobana tsara izy io ary tena araham-baky teny mihitsy rehefa izy tsy miteny firy zay maro raha io ao samy manana ny aratsiny ny olombelona eto ambony tany fa samy miezaka manatsara an'izany faharatsiny zany ny tsirairay samy manana ny hatsarany ny olombelona eto ambony tany fa samy mifaly
ny eo amin'ny pelantanana zany ny tsirairay azo avo no alandrivotra zany loha hevitra narantsika tamin'izany fa ny olombelona zay mpiarabelona aminao kosa mba tiavo ary makatahaka mba ho tahaka azy raha tsara izy ary raha ambony izy dia mangala tahaka amin'izay anao mba lasa ambony koa fa tsy ianao ny ankala azy tamin'izay moa zany nisy teny ntaolo izy iny dia naveriko taminareo hoe raha vehivavy ianao dia mba tonga anarana hoe ranirina fa raha lehilahy ianao dia tonga anarana hoe raha tsy misy to azy zany hoe firaritsony dikan'ireny rehetrarehetra reny ny taolo manko zany manao teny mba hipakany amin'le olona ahatonga azy ho tsara zay ny mahatonga azy miaina manodidina ny zavaboary dia ny zavaboary ny ataon'ny fiainana nentintsika namarana le loha hevitra farany tamin'izay dia hoe ny fandarana doria zany a dia toy ny masoandro miposaka avy any tsy hoe toy ny masoandro miposaka avy any antsinanana ka hoe anindry ny efa avo fahalalana tsia fa ny doria zany dia le hoe masoandro miletika rivariva miakandrefa mbaravarana iny dia antonina n'izay rehetra misoka baravarana dia nanentana motsika tamin'izay hoe aza mba variana mitsipona ny latsaka re fandehitsika hiara-miaino mibanga ka mba ho tojony sosiny tsara tsika amin'ity fandarana doria ty tandroka matsofina amin'ny malagasy zany atao hoe fihavanana zany vokatra tsy nambolena zany fa voajana ohatrany hoe voajanahary ho an'ny malagasy tamin'izany ainga fototra ny fihavanana tamin'ny malagasy no resahako eto fa efa maro anareo miaino ana am'izao hoe la oloka raha manofy raha koraniny zany fa tsisy koa am'izao marina zany satria fa iny tsy ny hoe soiombonana ihany no nanentana ny olona ifandray am-po tamin'ny malagasy fa tena fankamaminana io atao hoe fihavanana io mihitsy ary raha nanao fanadihadiana izahay dia io teny atao hoe fihavanana io atsika malagasy ihany no tena manana azy dia manontany hoe nahoana ny lasa maivana zany rehetra zany ankehitriny zay manko le tranga misy anjarantsika rehetra zany no mandeha ny tenany amin'izay hoe inona ny antony e fa ny fahitanay azy dia misy valana retiny fitiavam-bola misy valana retiny fitiavan-tena misy valana retiny fialonana io ny tena nanimba an'io fihavanana io tiany anivon'ny fiarahamonina iainantsika iny zany manaraka an'izay ny hitanay koa dia hoe amin'ny lafin'ny fifampitondrana amin'ity fiainana ty eo anivon'ny fiarahamonina lasa lalàna amin'ny fifamoivozana zany no ifampitondrany malagasy ankehitriny nefa ny fifampitondrana fahiny dia fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny fifanajana amin'ny zokiolona fiheverana ny madinika zany ny fifampitondrana azavaiko ny hoe inona moa le hoe fifampitondrana amin'ny lasa lalàna amin'ny fifamoivozana amin'ny fifamoivozana manko rehefa anao priorité atanao bisikileta misy sterna eo sterna mijanona bisikileta mandeha dia iny mihitsy ange lasa kopikole aty amin'ny fiarahamonina am'izao e misy zazakely mamaly ray aman-dreny anao marina anao fa be fa anao tsisy jery zany hitenenako anao zany ozala lalàna amin'ny fifamoivozana zany ata tomobily madiniky koa izy fa priorité raha mijanona kamy ao zany antsoina hoe lalàna amin'ny fifamoivozana anao minday bisikileta anao priorité raha ndreo sterna minday ata gazoaly ndraka essence reny mijanona dia reny zany lasa kopikole eny anivon'ny fiarahamonina eny ny fahitan'ny fandarana doria azy io a dia ohatrany hoe manana fahamarinana ny zaza mamaly ray aman-dreny
satria zay ny fanabeazana tandrefana, zay ny fanabeazana tatsinanana de tafiditra eto amintsika. Io anefa ny sitrana vaksiny zany fa tambavy gasy foana atao amin'ny ady gasy zay ihany manasitrana an'io. Ary anarany anisan'ny tambavy manasitrana azy io anarany Doria io hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no ezana ifampizarana. Fa raha ohatra ka tsy voasakanatsika io lalàna amin'ny fifamoivoizana lasa fifampitondrana eo anivon'ny fiarahamonina io, io ny makany araka ny fankalazantsika tamin'ny Doria tadidinareo le ny solitenanareo nasaina teo amin'ny plateau ny télévision M3 reny, marina ny tenindreo reny. De rehefa nahalaliniko le izy, nidiniako le izy, tena lalàna amin'ny fifamoivoizana lasa lalàna amin'ny fiarahamonina malagasy de rava le fihavanana. Ary ny mahatonga azy rava ohatrany hoe malahelo le ray aman-dreny de tsy miteny tsony. Ohatrany hoe ranomaso raraka tava zany ny azy any ambadika any fa tsy aseho antsony. Nafantany zao fa tsy mety de alentika ny ankibo le izy de valin'izay ny tsy fanjarian'le taranaka. Kanefa ny antsika eto miezaka ny anatsaran'le taranaka, foazitsika le fomban-drazana, fomba ny taolo anatsarantsika azy. Fa iny satria feno ny fankasitrahany taolony zany atao hoe fihavanana, tsy natambiny vola aman-karena mihitsy zany fihavanana zany, tsy hatambiny tombotsoa manokana mihitsy zany fihavanana zany, tsy hatambiny voninahitra mihitsy zany fihavanana zany. Ary alohan'ny malagasy maty mitsangana tahaka ny katsaka raha ohatra ka io fihavanana io ny voatohitohiny. Toy izay izy mahafoy an'izany atao hoe fihavanana. Fa iny io fa zeo lasa koefisien ambony mihitsy zany hoe vola aman-karena, tombotsoa manokana, voninahitra, rava baka le fihavanana. Fa io fidiran'ny fitaizana tandrefana io nahazovana ny fitiavam-bola zany. Hita taratra ane zany. Raha norina taranaka am'izao ny gasy, tsy le taranaka mahamalagasy azy tsony fa ny taranaka ahitam-bola. Zany mahatonga antsika manambady vahiny maro ane satria ry zareo ny manana an'le vola. Za tsy miteny tsy mety fa le ainga fototra ny fanorenana taranaka zany ane zany anana hasiny ngeza be amin'ny taranaka faramandimby. Ny amaro ny afetsena teraka niaraka tamin'izay fitiavatena e, ny potra ny fialonana teraka niaraka tamin'izay ny fisarambazana e, nahazovana ny vola maranga amin'ny fiainana zany, ny zimbazimbaina amin'ny fahamarinana, rava niaraka tamin'izay le fihavanana. Ireo no ilayntsika fanarenana aingana raha tiatsika ny iverena ny hasiny zany atao hoe fihavanana malagasy tany am-piandohana zany. Averiko indre-pandeha raha diso za de ialako tsiny fa zay ny fahitana azy. Nahazovana ny fitiavam-bola no ninona fidiran'le fitaizana tandrefana na ny tatsinanana fa tsy fitaizana mahamalagasy mihitsy. Ny amaro ny afetsena teraka niaraka tamin'izay ny fitiavatena. Zao ny koa anao fanena amin'olo akory alim-bo tsara mbo ofaina atao anaty sahafa ofainao, tena vrai akory alim-bo tsara ny laolo izy sa izy misy raha tiany kendrena aminakay, rangony jamany iny tsara nanao akory alinakay, ino antony izy manao akory alinakay niany. Anao mila mangala onona komboko izy iny angala relation aminao fa misy raha ambadiky ny relation ilainy iny any zay le afetsena mao. Nipoitra ny afetsena teraka niaraka amin'izay ny fitiavatena, nipoitra ny fialonana teraka niaraka tamin'izay ny fisarambazana, nahazovana ny vola maharanga, ny zimbazimbaina ny fahamarinana, rava niaraka tamin'izay le fihavanana. Ireo ny ilayntsika fanarenana.
raha tiatsika zany iverenana zany atao hoe asiny fihavanana malagasy zany. Ary ny faniriana amiko zany mba isika malagasy mba ho tonga tahaky ny akoho misotro rano zany, ka sady mitelona no miatoka miandrandrandranahary mba natateraka hoe mba ho tafaverina zany fihavanana zany. Fa misy tsy miraharany zany zao ara fa misy fiteniteraka zay tsy nisy tany amin'ny taolo tany hoe za tsy mijery atatsika tsy mifandevy maty, iny problème ambila hoany tena mifanipaka ohatra amin'ny vavan'omby manoka mihitsy ny talosy ny ankehitriny amin'izany fitandrovana fihavanana zany. Ndetsika ifanometanana amerina an'izany fihavanana raketim-pahindrina zany satria zay miara-mandry amin'ny fahalainana dia miara-mifoha amin'ny fahoriana. Tadidio tsara zay. Mety mahalaina anao niany fa rehefa anao mifoha, fahoriana miambina anao eo. Samy tompona andraikitra tsika, na iza, na ianao, na izy, na isika, tsika jiaby, satria azadino manetry ajany zany fahalainana zany ary mahaory mivelona ny akamona. Rehefa mahita olo ory ianao dia fa ambadiky an'izay akamonana tonga azy ory zay. Nefa ireo no aidratsy mameno ny fiarahamonina iainantsika. Raha nanazava ny hoe tamin'iny fiseho télé dia io fanabeazana io mitovy tsisy valaka amin'ny fambolena. Raha mamboly ianao zany miasa tany avanao ny tany, karakarainao tsara, asianao zezika, tondranao, apetraka anao eo ny zavatra ambolenao maniry. Fa misy zavatra tsy nambolenao koa maniry eo, voajanahary zay. Fa zao ny fahazotoanao manala n'iny aidratsy iny zay no miteraka ny fahatsarany zavatra nambolenao ary nahatonga n'ilay hoe fomba fiteny zany ny azo mivaniko lakana ny tanina niriny ny tsara, ny katsaka manao babitelo ny tanina niriny ny lonaka. Zany hoe ianao zany no nanao ezaka nahatonga an'izay. Tahaka izay koa le fanabeazana. Le zanakao ny amenao zavatra tsara, torinao hevitra tsara, fa i tsy voatery ao aminao ao an-trano ao foana, tsy maintsy hifanerasera amin'ny fiarahamonina. Misy zavatra tsy manjary azony avy any, fa anjaranao no manala ny aidratsiny. Tsy mety zany, aza manao an'izao. Fa tsika no malaina manala an'ilay aidratsy, mianaka amin'izay zany tonga amin'ny faharavan'ny fihavanana zao. Atsika zao ne zany lasa hoe safidranony fitiavam-pafinaretana, zany ny mahasafotra atsika mianakavy amin'izao. Zay no mahatonga an'ilay olona zany tia zavatra mahafinaritra azy foana, maniry te hoe zavatra tsy de mahasoa, zay ny mahavery azy zany. Nefa azadino fa misy fotoanany ny ainatsika eto. Ny filibana, manao fahavalo ny asa, zay hitanao fa tsisy olona misandratra fa tsy amin'ny asa zany. Nefa ny asa indray no atao amin'ny fahavalony. Maro ny olona gadrain'io zava-mahadomelona io, tsy afaka mihetsika tsony. Ny mahazatra antsika manko dia gadra ao ne raha ihany en prison zany. Fa misy olo gadrain'ny fiainana ty mihitsy, vao mifoha marandray soka tsy mahazo toaka izy tsy normaly, tsy olo migadra ma zany. Satria le zava-mahadomelona mihitsy efa manery ny ainy. Limpandrosoana ny malagasy amin'ny fiainany. Any ka manao karazana hoe telomoka ny karazam-pandrosoana zay hitany maso avy any amin'ny firenen-kafa ao. Matoa ny olona avy any amin'ny firenena tandrefana malaza mandroso, nefa mbola mitady sy miaina, mitady ravinahitra amintsika eto, misy raha amintsika eto. Matoa ny avy any amin'ny firenena tatsinanana malaza mandroso,
nefa mitady ravinahitra miaina amintsika eto, misy raha amintsika eto, fa isika ny tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe fitiparaka zany, tiana fa tsy mba telona, tia tanindrazantsika ty, maro miteny tia azy fa tsy manelona, fa tonga amin'ilay fomba fiteny zay hoe fitiparaka zany, io tsy atelony, ataony ambany lela, ataony ambava mboko arorany, ohatran'izay ny fahitako azy. Milaza fa tia tanindrazana nefa tsy hita zay ataon'ilay olona amin'ilay tanindrazana anie, koa zay hoe tany mafy ny fihavanana havako a, io no iriariantsika manerana an'izao tontolo zao. Azo atao misy fomba fiteny zay hoe azo atao fihavanan-javona zany ny fiainana. Zavona manko rehefa mantsana andro milefa, tsy hita io karaha tsary teo izy. Amin'iny andro ionana iny karaha tsy hisaraka. Tampoka misaraka karaha olo tsara ndraiky mifakay. Ka tsy maintsy atsika ihany zany tompona andraikitra ny famerenana ny sotoavina amin'ny lalan'ny fihavanana io. Mba mieza zany mahafetena amin'ny fahendrena tsika rehetra, mba ho sakaizany marina, ho andry ijoroany zany atao hoe fihavanana zany, sady anana fanahy maha-olona tsika amin'izay ny tena reharehan'ny malagasy ray manontolo ny fahendrena zay ananantsika. Nefa ny aza adiny fa asavady-drano raha havako e, io tsy vitan'ny olo raiky, io asavady-drano zany tsy vita tsy fanakonana. Manomboka zao zany ndesika malagasy rehetra mba ijoro amin'ny fototra maha-malagasy amerina ny tena fihavanana, fa tsy hanao tahaka n'ilay fomba fiteny manao hoe banga manao solonify zany, manao zay afaka enatra eo ampimezana fotsiny, nefa latsa-dranomaso eo ampinanana mandritra ny androm-piainana. Ratsy zany, ary ny akamaroantsika de zany ny seho ivelany ny tena be da be, fa ny any anatiny any tsy mifanandrify amin'izay. Fihavanana malagasy, lova tsara indrindra tokony tandrovana zarantsika ho an'ny taranaka, satria tsy nitambazana vola io, ary io tena tandroka amatsofona tamin'ny malagasy, vo nisy koa ny zany atao hoe malagasy de teraka niaraka tamin'izay koa io fihavanana io, fa ohatra ny angano izy am'izao, ohatra ny tantara izy am'izao, nanjaka tsy misy, na izany na tsy zany, rehefa midina any ambany vohitra any, mbola hitanao taratra zany, ary ianao tena lasa mihitsy ny sainao hoe mandroso manao ahoana moa ty tsika andreny vohitra eto mihoatra andreny ambany vohitra any. Anao tonga ambany vohitra any, fanajan'olo anao zany mirefarefa mihitsy, manao korialim-bo tsara, manolotra rano aminao sotrona. Eto angalao rano koa zao tsy haiko reto, tsy hitanao ma rano ambony latabatra io le ve. Iza ny diso, le tsy nanoro ve sa le naniratsira, ohatrany tsisy hafa miala. Ary ny fikatsahana hoe hitadiavana ny iza diso, hitako fa tsy de antsony ny tokony ataotsika, fa hoe ahoana ny fomba merenantsika azy, satria efa hitatsika neny nahatsara azy, fa noho ny fitiavantsika fandrosoana de nanao telomoka ny karazam-pandrosoana, de iny nahavery azy. Ary reo ny tany saiko teo reo, tena nisan'ny zavatra nanimban'izany fihavanana malagasy zany mihitsy, tena very tena simba ny amaro ny afetsena, teraka niaraka tamin'izay ny fitiavatena, ny potra ny fialonana, teraka niaraka tamin'izay ny fisarambazana, nahazovana ny vola maranga, ny zimbazimbana ny fahamarinana, rava niaraka tamin'izay le fihavanana. Moa ve tsy zay tokoa le any amin'ny fiarahamonina misy atsika, fa apoitra anay izy ireny mba ilatsika vahaolana. Boribory ny amin'ny valo, tapitra sady mifandaratsika. Ny zanay nanapoitra niny atao hoe fihavanana iny, satria tena gisa mainty iny amin'izao tontolo zao, fa tsika malagasy ny tompony nefa indrisy tsy hitatsika, tsy tsapatsika.
ny tena lanja. Fa iny ihany zao ny azontsika ireharehana. Iny ihany ny tena mahamalagasy atsika. Ndeha averina atsika. Makasitraka indrindra tompoko, ialako tsiny zay tohina amin'izay fomba fiteniko zay. Tsy anareo no alako, fa te hanana ny soa re tompoko.